Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny American Center ety amin'ny Galerie Smart ety Tanjombato. Foto-drafitrasa manaraka ny toetrandro sy ampy fitaovana no mandrafitra ity toerana ity izay entina indrindra hampiroboroboana ny kolontsaina Amerikana. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny American Center ety amin'ny Galerie Smart ety Tanjombato. Foto-drafitrasa manaraka toetrandro ampy fitaovana ary entina hampiroboroboana ny kolontsaina Amerikana. Mivalapatra eo ambonina velaran-tany mirefy 200 metatra tora-droa ary ahitana efitrano maro samihafa toy ny efitrano fampisehoana mahazaka olona misy 400, efitrano fanaovana fampiratiana, efitrano fampianarana teny anglisy misy 9, toerana famakiam-boky, fanavozana fahalalana sy vaovao momba ny Etazonia, ivitoerana ara-teknôlôjika ary kafe amerikana, toeram-pisakafoanana toy ireny fahita any Etazonia ireny. Maro eo andraikitra sahan'ny American Center ety Tanjombato araka ny fanazavana ny meninay. Ny tanjon'ny fikambanana dia ny ampafantatra sy ampiroborobo ny fianakalozana sy ny fiarah-miasa amin'ny Madagasikara sy ny États-Unis d'Amérique. Eo amin'ny lafiny maro. Eo ny lafiny fanabeazana, ny lafiny kolotsaina, lafiny teknôlôjika ary ny lafiny tenim-pirenena, lafiny ekonomika koa. Anisan'ny tanjon'ny fikambanana koa ny fizarana sy ny fampiroboroboana ny soatoavana Amerikana toy ny demokrasia, ny tany-tandalana, ny fahaizany tantana, ny zon'olombelona ary ny fahalalahana eo amin'ny fandrarana. Nanazava Andriamatoa Luc Zanner, tompon'andraikitry ny serasera ao anivon'ny masivo Amerikana nandritra ny fotoana fa natao anampy amin'ny fampivelarana ny soatoavana ny American Center ary tombontsoa maro no azon'ny fiarahamonina malagasy vokatry ny fananganana ity ivitoeran'ity. Vokatry ny fiara-miasa amin'ny masivo Amerikana sy ny fikambanana American Center izay ivondrona ny English Teaching Program na ETP, ny ateny meran'ny Amerikana eto Antananarivo, ny Microsoft, ny fikambanana tanora Liberty 32, ny fikambanandreo nianatra tany Etazonia USGA ary ny toeram-pisakafoanana InSquare ny fijoroan'ny American Center. Nilaza trany Andriamatoa Luc Zanner fa izana tsy adoavam-bola ny fidirana amin'ny fitoerana toy itony ary noezahana ho an'ny sarababem-bahoaka.